eny ary aterinay ny fankasitrahana tonononay ny fahasoavana avy amin'ilay narilanitra sy ny tany mampiatsahana anay indray ianareo fedanana ny eo amin'ny olona zay ankasitrahany mety maromaro ihany na rarary andohany ny mpanaraka ny fandarana ary ny zavatra tena manahirana atsika dia hoe ahoana zany lazain'le fiangonana lazain'le fikambanana revers biblika lazain'le fandarana revers biblika lazain'le mpampianatra razanakotitra zany ahoana iza zany no mikarakara an'le fiangonana raha ohatra ka ataotra ny daholo ny olona rehetrarehetra ko tsy ho faty hoe zany ny fiangonana raha sanatry ny vava hoe tsy misy olona tompona ndraiky tao amin'ny fiangonana dia manao plein temps zay mihitsy mantsy le tiatsika hoe manao plein temps dia toanay izy iny zavaitsika moa zany fa tsika moa dia maly fotsiny hoe fa zavaitsika araka ny soratra masina le izy araka ny baiboly zao aloha ny zavatra anankiray misy ny zavatra anankiray misy aloha dia zao hoe za tsy mino aloha efa nyteneniko ty tany amin'ny fanomboa ny fandarina tany hoe am'izao taonjato zao dia misy olona mahavita mihoatra ny vitan'ny apôstôly paoly raha fitorinan'ny filazantsara sy fampianarana baiboly ny resana ka hoe tena occupé total mihitsy le leader spirituel anao zany le pitarika fiangonana aminareo ka tsy afaka mijery ny nofokely mihitsy izy fa dia mila veloma za hoa tsy mino an'izay aloha fa asakasakareo no ino an'izay ao ka na mbola mavita ohatry ny apôstôly paoly azy zany izy dia hoia hoe ny apôstôly paoly nanana fotoana ny sana tamin'ny tanana ka nahoana ny mpitondra fivavahana aminao no tsisy fotoana isana ny tanana fa efa ny safidy ny asa mora indrindra moa izy io dia ny ametsifetsy ny mpinao aminy zay fotsiny angeo zavatra ny ametsifetsy ny mpinao aminy ka hanao ny kibony ho ambony no ny fahamarinan'ny kristy jesosy zay fotsiny fa na izana tsany valiana ny fanontanitsika hoe iko tsy ho faty ve ny fiangonana ny fiangonana aloha tsy maty hatramin'izao tsy maty aloha le fiangonana misy anay hatramin'izao fa zany ny iainana zany hoe tsy manao ny olona vola makarena manompo an'ny kristy sady mampianatra baiboly no miasa amin'ny tanana satria zay ny ara baiboly ka dia vavolombelo aloha zany raha le tenenina hoe ko tsy ho faty ve ny fiangonana dia vavolombelo aloha zany fiangonana misy anay aloha tsy maty aloha zany aloha hatreto dia iny aloha zany mbola tsy baiboly fa mba mitso vavolombelona aminao fotsiny zany hoe faiza mandamina ny oentina miady eto amin'ity tany ity fa fiangonana misy anay aloha hatreto dia mbola tsy maty dia dis zany aloha le fahatsapanareo hoe ahoana zany le pasteur zany inona kosa tsy rariny ve raha omena karama izy satria dia zay ndray hoa mbola asakasakareo fa za fotsiny teny hoe misy olona tsy ampisaina ozy ny romanina 16-17 dia fitahanyireo milaza ny tena nompanompo an'Andriamanitra nefa manompo an'i kristy amin'ny kibony fa raha zay le tiatsika masy dia za mampianatra baiboly zao koa mipetraka eo amin'ny toeran'ny pasteur mipetraka eo amin'ny toeran'ny olona mitondra fiangonana ao fa tianareo tsara tsy maty le fiangonana afaka mitoro filazany tsara dia afaka sady miasa tsy maneno ao ary raha fahagagany zany no tany saimety tsy zany ty fandarany ty fa afaka mifampiresaka tsara tsika dia aseho ao hoe iza no mahavita fahagagana lehibe raha izay le andrasana konkoa ohatra hoe izy zany tsy afaka ndeha hivavaka ho an'ny mpinontsony izy fa lasa variana miasa fa nga ihany ko nahoana mo tsy maintsy izy koa no mivavaka nahoana tsy maintsy le pasteur anao no mivavaka ho an'ny mpino ao anatin'ny baiboly misy olona destiné ao amin'ny fiangonana hivavaka ho an'ny mpino fa raha vao manao culte de personnalité le leader spirituel dia lasa ho matofer izy ao anatin'ny fiangonana dia voafitaka ianao le membre satria maninona ohatran'izy daholo tokoa no manao zavatra rehetra fa mila zany mila apetraka tsara ny barainiko hoe bibliquement parlant tompoko bibliquement parlant aratsoratra masina ve zany hoe raha misy marary ao amin'ny fiangonana ohatra zany dia tsy maintsy le pasteur na tsy maintsy le coyenne na zany koen zany zany aloha titre tokony tsy hoentina ntsony ty amin'ny fahasoavana satria ny olona rehetra no ny amin'ny rano messi dia coyenne daholo tokony tsisy olona anankiray zany ana mitondra anarana coyenne aloha aty amin'ny fahasoavana raha tsy hoe efa ao anatin'ny karapanondrony mihitsy le izy dia izay indray hafa
fa raha hoe zako natson'Andriamanitra Cohen na nanatsony Adonai Elohim Cohen satria mianatra teny Hebreo de zany aloha diso aty amin'ny fahasoava fa ny olona rehetra Cohen noho ny amin'ny rano Mesia. Ao le Apocalypse toko 15 zay teneniko zay sidrakaka nareo hoe Cohen nahoana koa mpisorona mantsy ny dikan'ilay Cohen amin'ny teny Hebreo de tokony tsisy olona aloha zany mitondra titre Cohen. Ao apetrako tsara zay dia apetrakantsika am'izay zany ny baiboly rehefa aveo hoe ara-baiboly ve zany hoe marary olona ao amin'ny fiangonana de andao atsony paster, andao atsony apôstôly, andao atsony evangeliste, andao atsony mpaminany. Zany koa zany mbola olana de lasa ohatrany hoe rariny izy raha mibisibisina amintsika eo de minonona amintsika eo le mpitondra fivavahana satria izy no manao zavatra rehetra amin'ny fiangonana, izy no miteny anao fa zany ny devoiran'ny pasteur sy ny mpampianatra sy ny evangeliste. Fa efa misy an'izany organisation zany eo amin'ny baiboly hoe raha misy marary de izy no mijery an'io ao amin'ny fiangonana fa tsy pasteur zany no mijery an'io ka tsy mpampianatra zany tsy evangeliste zany. De aloha hipetraka tsara araky ny organisation ecclésiastique le fiangonana misy atsika de afaka samy maninona ny olona rehetra, afaka samy miasa. Fa tsy zany ny asa ny antsona ny evangeliste ny antsona ny mpaminany hoe amango olona any an-trano ny evangeliste satria misy marary de hoe rariny izy raha mikarano. Diso mihitsy zany. Apetrao ny baiboly inona ny asan'ny evangeliste raha evangeliste izy, inona ny asan'ny mpampianatra raha mpampianatra izy. De am'izay samy manao ny asany olona rehetrarehetra de misy vanim-potoana anaovana asa zany materiel satria zay tsy miasa ao katsinana de misy vanim-potoana anaovana asa spirituel satria izany nanendry anareo io Kristy Jesosy andehananareo haretany vokatrareo de mila miasa koa tsy amin'ny tontolo spirituel. Ao ny baiboly mantsy miteny ohatrao amin'ny Korintianina voalohany toko 4:10. Korintianina voalohany toko 4:10. Etsy amin'ny andininy 12 de misy andala-tsoratra masoloha zao Korintianina voalohany 14:12. Ozy ny baiboly hoe ary zany ary toy izany ihany koa ianareo raha fatra-paniry zava-panahy de zay hampandroso ny fiangonana ny tadiavo indrindra. Tsy hampandroso ny fiangonana ny tadiavo indrindra raha fatra-paniry zava-panahy. De ny olona rehetrarehetra zany manana obligation divine hitady hiketriketrika ny fampandrosoana ny fiangonana io fa tsy pasteur zany no mitady ny fampandrosoana io ka tsy evangeliste zany tsy mpaminany zany fa kiota de personnalité raha vao manao an'izany izy. Nga izy leader politique koa izy tiany atao natao eo fa ny olona rehetra de didiny ny soratra masina rehefa membre amin'ny fiangonana ianao tadiavy ny hampandroso an'io fiangonana io tadiavy. Zany ny antsona hoe olona mandroso ara-panahy ianao raha fatra-panahy zava-panahy inona ny hampandroso an'ity fiangonantsika ity. Andininy 33 andininy 3:30 Korintianina voalohany toko 4:10 andininy 33. Fa Andriamanitra tsy tompon'ny fikotrana fa tompon'ny fiadana araky ny fanaon'ny fiangonan'ny olona masina rehetra. Ny fiangonan'ny olona masina rehetra zany de mialalana hoe fiangonan'ny olona masina ty misy anahako ty de misy inona ao anatin'le fiangonana. Ianao ohatra tonga de mamaly hoe misy fiadanana raha vao zay kosa le fanontaniana apetrako fa nytiako valinao hoe tsy misy fikotranana zay zany nytiako valinao hoe raha fiangonan'ny olona masina misy anao io de tsy misy fikotranana ao amin'ny fiangonana io. Ka inona le atsony soratra masina hoe fikotranana eto de ohatrany amaky kely dika teny frantsay vetivety hoe inona ny tiany soratra masina tenena hoe fikotranana ao anatin'ny fiangonana. Satria be deabe koa mantsy miteny an'io le miteako ao am-piangonana hono io fikotranana io satria misy fiangonana le miteaka reny de hoe tsy mahazo miteaka ao fa fikotranana. Any arina zany dinetsika ady eo fa za matahotra nareo fa andao aloha amaky teny frantsay kely indray hoe inona ny andikan'ny soratra masina ny antsona hoe fikotranana zany. Korintianina voalohany toko 4:10 de andininy 3:30 car Dieu n'est pas un Dieu de désordre mais de paix comme dans toutes les églises de saints.
ny andikan'ny baiboly teny frantsay an'le antsoina hoe Andriamanitra tsy tompon'ny fikotranana zany. Ny dikan'le fikotranana zany eto a de hoe désordre. Azonareo tsara ilay zany, désordre. Ka inona no mahatonga an'le désordre ao anatin'ny église, ao anatin'ny fiangonana, mahatonga ny désordre ao anatin'ny fiangonana? Ny dikan'le désordre zany mazava ho azy tsy manaraka an'le ordre. Ka ny mametraka an'le ordre tsy le mpitondra fivavahana, tsy le leader spirituel, tsy le chef de la synagogue, tsy le administrateur amin'ny fiangonana, tsy izay no mametraka an'le ordre io. Fa ny mametraka an'le ordre io satria fiangonana miorina eo amin'ny fanorenan'ny apôstôly io de ordre apôstôlika io raha. Fa tsy le pasteur anao na le evangeliste anao no manao an'izay tiany atao hoe ato amintsika dia isaky ny faran'ny volana de jeûne, ato amintsika isaky ny voaloham-bolana veillée, ato amintsika isaky ny faharoa fivadikanina de hoe tena tia am-piangonana daholo ny vola tokony hividianan-kanina. Aiza ry olona misy an'izany a? Aiza misy an'izany a? Mifady hanina ianao de ny tokony sakafonao hoentina any am-piangonana. De hoe satria misy tempolonao ny ambadika rehetrarehetrany de mila mikisana an'le tempolonao any le vola vidy-tsakafonao. Tsy ndriko tsara aloha ny antsoina hoe tempoly. Araky ny Hébreu 4:5 de ze olona mitana mafy ny fanantenanany amin'ny Jesosy sy ny firavoravonany amin'ny fiainanao avy. Zay ny antsoina hoe tempoly. Ka ianao zany a raha eo anoloan'ny jiolahy na eo anoloan'ny dahalo na eo anoloan'ny mpangalatra koa na eo anoloan'ny pasteur abizina de reny tsy tempoly. Satria matoa izy mibizina amin'ny fivavahana tsy manana an'le fanantenana an'le valim-pitiavana an-danitra inkezany izy. De efa tsy tempoly reny ka. Efa tsy tranon'Andriamanitra reny. Tsy zay rehetrarehetra miteny amin'ny tranon'Andriamanitra io de milaza ny tena hoe tranon'Andriamanitra. Fa ny Hébreu 4:5 no mametraka hoe raha te atsoina tena tranon'Andriamanitra ianao, raha te ho atsoina temple ianao, dia zao ny fepetra Hébreu 3:6. Ao a. Ka tsy zany no atao hoe mankatony fahefana lehibe de zay ny baikon'le mpitondra fivavahana anay hoe hoentina any am-piangonana hono ny mifady hanina zay androany de hoentina any ny solon-tsakafonay. De misy koa fiangonana anao batisa tsika am'izao ka ny sara ny fanaovana batisa de mitondra 200, ny sara ny fitsofan-drano zaza de mitondra 200. Oreo olona fa nga association à but lucratif io fiangonana io. Hoe mitady vola zany. Zay rehetrarehetra atao anatin'ny fiangonana de vola. Ny fiangonana zany raha tsotra. Mivampitonao ohatra manao cellule izy ohatra de tokony tsy manao rakitra intsony. Fa ny am-piangonana izy efa manao rakitra. Ohatra. Averatsika an'iny. Ka ny tiako tenena zany hoe le mampisy an'le ordre ao am-piangonana tsy raisonnement humain, tsy sain'olombelona. No mitondra an'le fandamina ao anatin'ny fiangonana fa ny ordre apôstôlika, ny fampianaran'ny baiboly no mila apetraka eo. Ka ny alalanao fa fiangonan'ny olona masina no misy anao ry havana. Dia miavy zay désordre ao am-piangonana zay de apetraka ny ordre biblika. Ka tsy ndriko tsara fa ny ordre biblika de samy manana ny fanomezam-pahasoavany ny olona rehetrarehetra ao anatin'ny eklezia. Ka raha misy marary ao amin'ny fiangonanao de tsy le pasteur ny tokony makany fa misy olona mivavaka ao amin'ny marary ao amin'ny fiangonana. Raha misy olona tokony hoentina mbavaka ao am-piangonana tsy voatery pasteur zany no mitondra an'io fa misy olona efa destiné hoe miasa n'ity anabavy ty de mitondra mbavaka ny olona tanatin'ny fiangonana. Raha atao batisa ianao ao anatin'ny baiboly tsisy pasteur manao batisa zany. Tsisy mpaminany manao batisa zany ao anaty baiboly. Apôstôly misy manao batisa ao ndraindray. De aloha ajaina fotsiny soratra masina fa le culte de personnalité apetrakitsika io hoe zao ny ordre ato de mahatonga ny olona mipetraka fo amin'ilay hoe ino ny ray aman-dreniko ara-panahiko izy le mpino rehefa avy eo. Ka na manao inona le nanao batisa azy de tsy mety miala amin'iny izy. Apetrao ny ordre ao anatin'ny fiangonana. De anjaranao membre zany no manontany an'le leader spirituel anao hoe aiza ao anatin'ny baiboly no manome an'ity leader spirituel anay an'ity an'izany fahefana zany. Fa fiangonan'ny olona masina ty ka andao arahana ny ordre biblika. Fandaminana ara-baiboly natao ao anatin'ny fiangonana. Fa ny fisian'izay désordre zay de lasa ozytsika hoe lasa tsy afaka mamango pintsony ange pasteur manao visite pastorale, lasa tsy afaka manao an'izao ntsony ange évangéliste manao missionnaire, lasa sendra manao ny tokony tsy ataony koa izy. Ka raha manao ny tsy tokony ataony izy de aloha ny olona rehetra ndray valinasany eo anatrehan'Andriamanitra. Ho ny apôstôly Paoly zay, ngatsika mahery noho ny tompo, ngatsika sary-piaro noho ny tompo.
ka izy ny manao ny tsy fanao dia aloha izy andray mivalinasany eo anaty an'Andriamanitra ny anjaranao mitsoaka amdika teny témoin de Jéhovah ny Apocalypse 7:15 dia miteny hoe milay anareo ao amin'ny fivavahan-diso ry oloko, milay anareo amin'ny fivavahan-diso ry oloko. Apocalypse 18:4 amdika teny vaovao. Dia zay ny mpivoaranao, izy ny manao ny tsy fanao eo hoe izy mpaminany nefa ataony daholo ny ao am-piangonana, izy pasteur nefa ataony daholo ny ao am-piangonana, izy evangeliste nefa ataony daholo ny ao am-piangonana. Adalany zany ny tsy fahaizan'ny Baiboly zany, pirofo tsy ny ran'Andriamanitra izy zany. Dia ianao ve mbola manaiky ho taritiny olona tahaka zany ho aiza ianao? Zay le teneniko anao, Andriamanitra tsy azo vazovasiana dia afafin'ny olona ny jinjaina. Ianao no mahay an'ity fampianarana ity, dia ianao no mandray fanapahan-kevitra, ianao mandray fanapahan-kevitra. Fa raha ny tian'ny olona manao kibony ho référence ny fitiavan'Andriamanitra azy, satriny ianao ho ao foana habe vola miditra any aminazy menakavy iano mandraisa fanapahan-kevitra. Ka zay zany aperako tsara hoe io le sentimentsika raha olombelona io zany ajanona io, fa tsy mitondra anao any an-danitra ny sentiment humaine. Ny mitondra anao any an-danitra dia fanarahanao ny marina ihany, fa ringana ny olona raha vao tsy manao ny marina. Ringana ny olona noho sy ny fahalalana. Ao amin'ny bokin'ny Tesalonianina Tesalonianina 2:2 andininy 10. Tesalonianina 2:2 andininy 10. Ary ny famitahana momba ny tsy fahamarinana amin'izay ho very, satria tsy nandray ny fitiavana ny fahamarinana izay amonjena azy izy. Koa izany no ampanateran'Andriamanitra fiasan'ny fahadiso-kevitra aminy inon'ny laingy, mba ho elohina avokoa izay rehetra tsy nino marina fa nankasitraka ny tsy marina. Nio ianao zany raha vao tsy marina ninonao dia atao iny ianao elohina, elohina anao, elohina. Ka raha mirakina ao amin'ny fiangonanao raha fitahiana be vata ao amin'ny ao amin'ny tokantranonao raha nazahoanao tomobila sy navitanao trano be sy nivitananao tany mahavita an'izany daholo ny olona ho amin'ny bizibizina rehetrarehetra io. Tsy ianao rehany ny voalohany mahavita an'izany. Ary tsy zany ny référence hoe marina ianao satria navita trano, marina ianao satria nahazo tomobila, marina ianao satria nahazo zazalahy kely mahafatifaty. Tsy zany ny alalanao ny référence ny marina. Ny alalanao ny marina dia ny Baiboly ihany. Manamasina azy amin'ny teninao. Fa ny teninao ny fahamarinana, ny tenin'Andriamanitra ny marina. Dia zaho misokatra ny tanao. Mijoroana reo vavolombelona izay anam-poroa amiko hoe diso ny zavatra hoentiko zany, tsy misy olona mibiziny zany, tsy misy matofer zany eo am-piangonanay. Fa raha marina zany kanefa mbola manaiky hoentin'ny olona tahaka zany nareo, dia zany teny aminareo fa mazava lazain'ny Baiboly zay rehetra minony tsy marina dia elohina. Tsy sady hevitra io ary ny zava-doza dia zao, ozy ny Baiboly hoe ianao raha vao tsy mandray ny fitiavana ny fahamarinana izay amonjenanao. Averiko tsara le andala-tsoratra masina. Tesalonianina 2:2 satria tsy nandray ny fitiavana ny fahamarinana izay amonjena azy izy. Ianao manaiky an'le marina zany ny maninona? Mivonjena. Fa tsy ianao le miteniteny hoe za aloha tsy dia resy lahatra amin'izany fa marina hoe marina daholo zany fa dia ao anaty Baiboly koa ve dia ho atao daholo fa amiko aloha matoa mahazazalahy dia avy amin'Andriamanitra io alors raha avy amin'Andriamanitra le zazalahinao mety manompo amin'ny marina. Za aloha fantako fa avy amin'Andriamanitra ty tomobilanay ity, alors raha avy amin'Andriamanitra le tomobilanao mety manompo ny marina. Zay inge dia ataontsika ty fa raha sanatry ny vavy avy amin'Andriamanitra le tomobilanao na le zazalahinao na le tranonao hoentinao hanompo ny tsy marina, dia hiaraka ho hitondrana ho any amin'ny elo ny fitiavana ny fahamarinana re olona no amonjena. Dia andininy 11, andininy 1:12 amin'ilay Tesalonianina 2:2 andininy 11. Raha ohatra isika ka
fa tsy mety manaiky an'le fahamarinana zany, tsy mety manaiky an'le fahamarinana hoe aleo hiteny farany an'le pasteur anay aleo hiteny farany an'le évangéliste anay aleo hiteny farany an'le apôstolinay de tsofoko ny trompetra de ialao aloha de mijanonjanonao ianao mandritry ny andro maromaro fa izava-doza koa moa am'izao vanim-potoana zao. Indraindray ao am'le fiangonana mihitsy ianao miasa mitady vola, zay koa nge zava-doza de iala ndray fanapaha-kevitra ianao iala ao am'le fiangonana mibisina de efa mieritreritra an'le kapoka anao ianao hoe raha ialay de iala hito ny kapoka de aizany hamelomana ny faty aman-janaka de za koa miteny aminao tsotra, inona ny soazon'ny olona, inona ny soazon'ny olona na azo ny azo zao tontolo zao nefa jeriny ainy de anjaranao mandray fanapaha-kevitra hijery ny kapoka anao androany sy rapitso ianao sa hijery ny fiainan-danitra sy ny fiainanao mandrakizay sa hijery ny fitopolo taona sy ny valopolo taona anao eto. Fa za miteny aminao zay rehetra tsy marina elohiny ary mandra-pahatonga ny fanamelohana ho an'ny olona zay tsy mino marina eo amin'ny Tesalonianina 2:11 rehefa tsy nino marina ianao zany fa mbola mijanona eo amin'ny tsy fahamarinana io foana, mijanona eo amin'ny tsy fahamarinana io foana ianao. Dina nataon'Andriamanitra ny farany, Andriamanitra mihitsy. Tesalonianina 2:11 averiko tsara foana. Andriamanitra mihitsy manatitra fanahy ny fahaditso-kevitra ao anatinao, hinonao ny laingy, hinonao ny laingy. Ka rehefa miteny marina ohatr'izao ny baiboly de iny ny tsy hinonao, fa rehefa misy olona any miteny tsy marina fa miteny ny fahatsapany am'izay izy de lasa iny ny lasa anaovanao alleluia sy amen sosana. Inona mahatonga an'izany? Satria ianao nandany le marina tamin'ny fotoana. Zay nge mahatonga amin'ny boky ny Hébreu sy ny boky Salamo miteny hoe anio ianao raha men'ny teniny de aza manamafy ny fonao, fa raha vao mangataka andreo ianao ka mbola inony tsy marina anaovan'ny olona lavage de cerveau hoe jereo fa tatony nazahoanao an'izao, tatony nazahoanao an'izao, tatony nazahoanao an'izao de lasa mino ny lainga ianao. Fa za miteny aminao, raha nahazo an'izany ianao tamin'ny fitaka, raha nahazo an'izany ianao tamin'ny fivavahana tsy marina, misy tsara lavitra re olona ao amin'ny fivavahana marina, misy tsara marina ao amin'ny fivavahana madio. Ho anao mpitondra fivavahana ampanara ordre eklésiastika io fiangonana io fa tsy ho amin'ny matofer zany tsika mpanompon'Andriamanitra, tsy ho amin'ny matofer zany tsika. Efa hitako misy mamary sady any hoe ahoana alainy amin'ny boky ny Filipianina 2:4 hoe mainy zavatra rehetra ka tsy ho amin'ny matofer ave zany ny mpanompon'Andriamanitra. Fandarana manaraka avalitsika zay, inona le zavatra rehetra hain'ny mpanompon'Andriamanitra, fa tsy hoe ianao manao ny zavatra rehetra ao am-piangonana. De ny olona rehetrarehetra am-piangonana mpanao alleluia sy amen sy mpitehaka ho an'ny fiangonana mitehaka, zay ny ataony. Fa zay atao rehetra amoaka vola de mihera amin'ny pasteur, hamango olona marary de pasteur, mijery tany fiangonana de pasteur, itoro teneny amin'ny radio de mbola mihera amin'ny pasteur. Reo olona tsy zany, tsy zany ny ordre ecclésiastique, tsy fiangonan'ny olona masina zany. De ny atsika any arinany koa zany hoe ohatry ny ahoana ny fandaminana ny ordre tokony isy ao anatin'ny fiangonana io. De ho iamantsy anao, raiso ny fanapaha-kevitra, raiso ny fanapaha-kevitra mba hatonga an'Andriamanitra tsy hoe Andriamanitra mihitsy no anatitra fanahy ny fahaditso-kevitra ao anatinao de lasa tsy mino marina intsony ianao rehefa avy eo fa ny lainga ninonao de zavatra tsy misy appui biblique. Be dia be ny olona am'izao andro farany zao ny na ny bokin'ny Timoty miteny an'izany moa, na ny andro farany olona manana toe-panaraka an'Andriamanitra fa mandany heriny sy ny fisiny, manana toe-panaraka an'Andriamanitra ohatra ny olon'Andriamanitra zany izy jerevanao ivelany. Rehefa porofonao baiboly sokafanao mason'ny fisainanao de porofonao ara-baiboly hoe aiza moa zany tenen'le pasteur zany, aiza atao anaty baiboly, tsisy kitanao anaty baiboly hoe andao hizara dilo ilo, izy ao anaty baiboly aty amin'ny fahasoavana ao amin'ny ekleziako hoe hizara dilo ilo, raha mbola nisy te-ampoly teo dia manaiky de zany no ampotsika an'Andriamanitra am'izao andro farany zao. Ka manaraka zany jerevantsika hoe inona le hoe mainy zavatra rehetra amin'ny alalan'le mampahery io mantsy no entin'ny mpanompon'Andriamanitra izy ny lasa ho matofer na fa matofer ao anatin'ny fiangonana
de lasa ohatran'ny autorisé avao azy izy tsy miasa hoe mibizina ny fiangonana sy manao ny fivavahana ho fivelomana manompo an'ny Kristy amin'ny kibony. De rehefa tsika manaraka zay fa aloha faranana ny androany a mirary anao hanana amin'ny fiadanana hanana fahasahina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo avy any Nazareta andray fanapahan-kevitra mitondra anao sy ny ankonanao ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Tomboa amin'ny fahasoavana soavatsaraon'i Jesosy avy any Nazareta manaraka amin'ny nasotsika. Dahoary veloma tompoko.